Tsy nanan-kipimaso fa nijery ny fahoriam-bahoaka androany ny filoha Marc Ravalomanana. Tetsy amin'ny fahasahan-karana nanombohany ny fidinana ifotony izay nataony. Ny mpitatitra no satatra izany. Amam-bolana izay no tsy niasa izy ireo noho ny fepetra ara-pahasalamana miatra eto amin'ny firenena. Tsy misy intsony ny vola miditra ho izy ireo sady tsy misy fanampiana vantana avy amin'ny mpitondra fanjakana. Vao nahita ny filoha Marc Ravalomanana kosa ireto mpitatitra ireto dia very mpanantenana. Zao zava-misy zao jaly zay nono sahira zay tena sahira matoky anao zay fa sahirana mihitsy zay kiraro anisy tia lala mihitsy tsy mba mijery mihitsy izany sekatra amizao mbola tsy nandalo taty mihitsy izy ny filoha sady mpitatitra mbola tsy nahazo fanampiana ndray mandeha mbola tsy nanome mihitsy izany rehefa mpitatitra amin'ny teny fotsiny ianao fa tsy azo raisina mbola tsy nandalo taty mihitsy zay filoha teo na zay mpitatana rehetra zany mbola tsisy nandalo teto ianao zao voalohany tonga eto ianao nametraka anay eto dia ianao nitianay hatramin'ny farany trano voalohany ka tsafara manohana anao foana izay tompoko tena mamaya amonjy anareo a sotra be marina betsaka président tena inona no azoko atao amonjena anareo ary zany ny ilana an'ilay mpanohitra mba milaza ny tsy mety ataon'ireo sy mba ahafahana izy ireo manitsy zara reny mpanohitra tsy mino toerana fa tsy masy rehefa le mpitatitra dia tokony mba asiana mba fitsonjovana kely le mpitatitra zany hoe mba fanampiana kely satria mpitatitra rehetrarehetra zay momba ny fitaterana na mpanerana dokerana sofera na tompona tômôbila na guichet na mpivarotra na zay mively lety toa dia nikatona daholo dia saminoana dia tsisy ny olona afaka mandefa entana daholo ny entana dia olona ray any ao amin'ny devant mivavaka zay tena mivavaka zay fa za matahotra anao zao jereo zao mahazo anay zao taxis bus zao foanana entana fotsiny entina tsisy velomana mihitsy noana mihitsy anay amizao tena noana anay amizao nefa zany tena noana Madagasikara zany nasional zany mandeha mody bakany ambanivohitra mandeha tongotra telo andro mody any Malala Londo mandeha tongotra telo andro zany mahazo anay any misy vary alainy entana be zany mandeha tongotra telo andro zany mandraiky anay zany entana be zany tsy fa tsy tenenina tsoa zany ampalahelo be manano nareo fanantenana oa fa amonjy anareo eritreritra sara mitsy ambany mampalahelo izy zay a eritreritra nisy tsy adinkotrareo fitanina ohatry zao mihitsy fa rehefa fitinana zalahy reo dia zao ny mahazo anay zao zaly anay mbola tsy nandeha tongotana ka Malala Londo avoto zay fa maty manana dolodolo fitonana manatenanao zay dada fa maty a zao fahoriana mahazo anay eto zao mahazo anay zao entana sisa ohatriny tômôbila entana sisa dia zara raha misy vola ohatrina mody zara raha mitondra 10,000 ny olona raiky andray andro lefa ohatrina no hoaninay eny ary mijery aloha a dia nieno anareo daholo a fantatro izy dia ahoana ny tokony atao inona mipaikady mba ahafahan'ireo olondreo miasa mba ahafahan'ireo olondreo mivelona fa mijaly zay votananay anoany akinanay zay raha vao miala aminao anay dia very anay raha vao miala aminao ianao ihany akinanay ianao ihany zany ilaina mitondra Madagasikara ianao ihany mazaka Madagasikara zay ihany tsy mba nanana problème anay tamin'ny fitondranao dada lamina be zay tamin'ny fitondranao Ny an'ny etaetany rehetra moa ny filoha Marc Ravalomanana nandritra io fotoana io. Hita sotra tena amin'ireo vahoaka tonga maro tena amin'ny fahasahan-karana ny fanantenana. Liana izy ireo raha niresaka tamin'ny filoha Marc Ravalomanana raha nitafa tamin'izy ireo. Taorian'izay dia nitohy ary niazo ny tsy nananoso be indray ny dian'ny filoha Marc Ravalomanana noho ny avy eo. Afaliana ary niraisiny vahoaka ho toy ny vahaolana mihitsy teto ny filoha Marc Ravalomanana satria dia tsy nisy izay tsy nitaraina taminy ireo rehetra izay nolalovany. Ilanao dia zao mahazo firenena zao ianao loza tena loza ianao ny tena nahatonga ny firenena mbo hoe tsara nefa vao niala ianao dia zao mahazo amin'izao vahoaka majinika zay tena mahatsiaro mihitsy vao nialana ny ihany dia zao mahazo anay majinika zao nona tena nao zay taminao nefa zay a tsy mba nao zany voky aoritra zay misokatra mankorona inona io fototry ny malagasy nefa zao lasa tsy mananona izy
dia zay malahelo mihitsy am'izao ijery a tena ijery aho ina mahazo ny voaka satria mahatsara zay teninao zay hoe zao nzatra fa niainany taloha zao ame fanantenana ny olona zany ina zany atao e ina zany tianao resahana atao dia mba ionao président ianao ihany marina an'izao firenena zao fa raha ana tena tsy voariny tsisy marina anio ratsy ianao trankefanao fa tena tsara no ano satria hatramin'ny tondranao tena tsara tsy mba nona ny vahoaka tsy nanino ireo vahoaka ireo fa tena aopoko tena atapoko ary za tena dada foana hatramin'izay hatramin'ny 2002 reny dada tena dada mihitsy hatramin'ny 2002 io fa tena nataony dada na ny lalany io raha nataony dada zao rehetrarehetra zao ko zay zazany ihany am'izao nataony dada daholo ny zavatra rehetra tsara na tsara ny ihany zao nefa tsy aiza zao nefa ny mahazo ny vahoaka am'izao manana fanatenana tena mijaly zay tena mijaly faritra alina dia zao zao tsisy voankazo am'le midiny lalana dia mody tsisy karama zao mijaly zao zao tena indray miterinandro ty tsy afaka mikarama sabotsy lahady latsinainy tsy afaka mikarama nosy katsany eny amin'ny MPS andeha ody tsisy karama zay maka midada foana fa da matao manana fanatenana fa matany mihitsy le mpitondra hoe aloha tapitra am'ty taona ty le corona fisataona ve ohaty zao faly zay mahita anao tonga soeto amin'ny tsena namboarinao tika ay tisy ty izy vita manareo mampahilo am'le tena simba fivelomana sy le fahoriana zay mahatonga fa nda hijery ihany a nda hieno anareo nda hijery anareo manatenanao foana zay manatenanao tena mijaly le olona tena mijaly vola tsy misy a miasa tsy misy a nefa tsy maintsy mihinana le drafitrasa simba tokony efa mila fanambara fandraisana tana faly hatrany miona aminareo vahoaka mitafa amin'ny tatsa aty amin'ity faritra ity io kosa ny Filomary Karavalomanana nidina ifotony teny amin'ireo tsena nijery ny vokatra ny hainy etaeta mitafa amin'ny vatana ny antsena mihitsy ara-mony lehilahy tsaramaso mena dia lanty zay dia tsy mihinana vanjobory are le black eyes regny io misy black eyes tsara tarehy be ataony dada inona koa reny haiko reny tony vaovao io atao firy atao betsaka ve ataovy 5 kilo c'est finy dadako lanty a de black eyes lanty de black eyes de inona katsaka voatody dada tsy ty fa inona tsy vampy zay ampy ve zay aiza le sase ahoana tokoa no ahafahana manala ny fahasalanam-bahoaka eto amintsika ny fitanga vidim-piainana tsy fisinasa tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa inona tokoa moa izany no fepetra raisy ny mpitondra fanjakana iarovana ny antom-pivelomany maro tsy anjakany ny fahasairanana sy ny vesatry ny kriziny sy ny valanaretina nampitotonga naniteo karentsika mantsy ny valanaretina Covid-19 araka ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena nambaran'ity farany fantombo ray faingo 4 tapitrisa ireo tafalatsaka anatin'ny fahantrana mankitsokitsoka ao ihany koa ireo very asa ao ny very fidiram-bola noho ny politika ny fihibohana an-tanan-dehibe raha nandritra valanaretina andihany voalohany dia ny fanokafana ireo orinasa samihafa toy ny faramalagasy sy ny sasima ny vaholana nanetiny mpitondra fanjakana iadina amin'ny fahantrana aiza nefa izao ireo orinasa ireo amin'izao fotoana izao tsy afaka nitondra vaholana arakasa ho an'ny tsy anasa ve ary tsy afaka nitondra fidiram-bola ho an'ny very finanana tsy vita amin'ny fanjakana ihany koa ny mitsinjara ny vola fanampiana amin'ny alalan'ny famoronana azy na dia antselika aza mba hiparitahany vola any an-tanany ny mpanjifa sy ny tsena anome vitrika ny fifanakalozana arabaritra inona fa tsy fiainona ifotony fotsiny no tena andrasan'ny vahoaka fa ny fampandrosoana firenena ary ny famahana ny olana maro mbola manahirana ny mponina amin'ny fiainana andavanandro malona izany tena nambarany Filomary Karavalomanana fa tsy hipetrapotsiny malona ny fantrana lalina mianjada amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao raha finiavana sy ny fahavitriany amin'izao fotoana izao
dia mbola avita betsaka lavitra noho ny tamin'izany fotoana izany ny filoha Marc Ravalomanana atao anatin'ny fotoana fohy. Hita sotra tena amin'ireo vahoaka tonga maro tena fahasankarana sy tena nosy be ny fanantenana ary azo ny antoka fa hitondra tena fampandrosoana eto amintsika ny filoha Marc Ravalomanana.